Ao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka tsika izao. Ny décret 2024-582 no mametraka ny fitsipidalao amin'izany fifidianana izany. Tsara marihana fa mitombo ny isan'ny solombavambahoaka izay hiakatra eny Tsimbazaza amin'ity taona 2024 ity izay 163 raha ohatra ka 151 teo aloha. Inona no mety anton'izay? Ny anton'izay dia sady mitombo ny isan'ny mponina eto Madagasikara no mitombo ihany koa ny isan'ny circonscription électorale na ny district eto Madagasikara. Marihana fa ny Conseil des ministres no mamaritra an'ireo any anatina décret. Eto Madagasikara dia mampiasa karazam-pifidianana anankiroa itsika rehefa amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Ny voalohany dia fifidianana olon-tokana. Io fifidianana olon-tokana io dia atao any amin'ny district manana mponina latsaky ny 310 000. Manaraka indray dia ny fifidianana lisitra. Fifidianana lisitra io indray dia atao any amin'ny district mihoatry ny 310 000 mponina ao aminy na koa ny district izay fohy be parintany. Ny fifidianana olon-tokana moa efa mazava amintsika ohatra ny fifidianana filoham-pirenena izay mahazo vato be indrindra no lany. Raha fifidianana lisitra indray dia misy lisitra na candidat maromaro ny tokony hofidiana. Ao anatin'ny lisitra anankiray dia misy olona maromaro, misy tompo-toerana dia misy mpisolo-toerana. Ny tompo-toerana zany iny no miakatra any amin'ny antenimieram-pirenena raha ohatra ka lany izy. Raha misy mahafaty azy na misy tsy fahafahana tampoka na lasa ministra ohatra izy na voantso amina andraikitra hafa dia miakatra ilay mpisolo-toerana. Fa ahoana ny ahafantarana hoe mahazo seza anankiroa na anankiray fotsiny ilay lisitra? Mila manao ny kajikajin'ny caution électorale vao fantatsika izany. Caution électorale dia atao kajy daholo ny vato manan-kery azon'ny lisitra tsirairay avy. Rehefa azo izay dia atao divisé par 2 satria roa ny seza hiadivana ho an'ny district izay ampiasana ny fifidianana lisitra. Rehefa azo io dia io tarehimarika io no ampifanalana amin'ny vato manan-kery azon'ny lisitra tsirairay avy. Izay mahazo ambony no mahazo ny seza voalohany. Rehefa avy eo mbola misy seza anankiray tsy voazara, ny vato azony dia divisena amina seza efa azony voalohany manampiana seza anankiray foronina. Izany hoe 1+0 raha ohatra ka mbola tsy nahazo seza tamin'ny nampifanalana tamin'ilay caution électorale izy, fa 1+1 kosa raha ohatra ka efa nahazo tamin'ny nampifanalana tamin'ny caution électorale. Izay mahazo betsaka indrindra amin'iny indray no mahazo ny seza faharoa. Mety sitranga izany hoe lisitra anankiray ihany ny mahazo ny seza anankiroa dia iny ilay antsointsika hoe podro.